Noraisy filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonary Mampianina kosa ireo lehibe ana orinasa an-tserasera nandritra izany no niresahan'ny rotonta ny fangatahan'ireto lehibe ana orinasa an-tserasera ireto ny fitadiavam-baolana amin'ny ilay antsointsika hoe TNT na ny televiziona nomerika. Andao raha antsika ny fanazavana hoentin'Andriamatoa Soavin'Andriamaro Tafika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Niraisin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonary Mampianina hery teny amin'ny lampam-panjakana eny Avoloha ireo lehibe sy tompona orinasa tserasera amanoloana ny tsy fandrifihan-kevitra mikasika ny fironana makany amin'ny televiziona numerika na TNT. Naharitra ora iray mahery kely ny fampiresahana teo amin'ny rotonta. Andao arahana ny fanazavan'Andriamatoa Andriamaro Tafika Soava solon-tenan'ny tompona orinasa tserasera mikasika izany fionan'izany. Ny zavatra misy eo amin'ny tontolony hoe hainao manjery dia nandray noty izy dia milaza fa ifandray amin'ny tompona andraikitra isan'ny tokony dia mitoy izany ny adihevitra na momba n'ilay hoe fialana amin'ny resaka hoe analozika makany amin'ny numerika na amin'ny lafin-javatra hafa amin'ny tontolony hainao manjery sy ny serasera amin'ny ankapobeny. Tsy dia nisy hoe zavatra ny-tapahana na zavatra hoe fanolanana na ohatra. Rahavina mety ho fiainana manaraka na ohatra miankina amin'ilay toy an'ilay zavatra efa hoe nampanantena inteo. Ina ilay zavatra nampanantena? Le hoe hiteny amin'ny resaka amin'ireo ilay tompona andraikitra izy na ny ministera na izay rafitra mety ahafahana maka hevitra isan-karazany satria nisy lafin-javatra nitenenina taminy dia misy amin'ireo zavatra nitenenareo zany misy zavatra heveriny fa tokony tsy maintsy hifanankalozan-kevitra fa ny zava-dehibe zany dia izy nampanantena fa tokony hanana anjara toerana mandrakariva amin'ny fifanankalozan-kevitra reto ilay karazana hoe patron de presse reto raha izay amin'ny média. Dingana manaraka ny fionana amin'ny Antanatoa ampitondrana isan'izany ny ministeran'ny serasera mba ahafahana mametraka rafitra ho an'ny tombontsoa-iombonana. Raha tsy hivona dia efa napaka-hevitra avy amin'ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny rafitra televiziona numerika na TNT ary tsy nisy fampiresahana velively tamin'ireo tompona orinasa tserasera mikasika ny lafiny ara-teknika sy ny fampiarana azy io.